Manolotra ny arahaba tompoko. Ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'i Madagasikara ao no hamaritra ny toetry ny androntsika ato anatin'ny roa andro manaraka. Fa manomboka amin'ny faran'ny herinandro kosa dia vinavinaina hitoetra miandalana indray ny avaratr'azy. Vokatr'izay indrindra, azo vahana aloha ny zavona vao maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo sy any amin'iny ilany atsinanana iny. Etsy ankilan'izay dia miandrandra orana tandrifin-drahona indray ny any amin'iny amorontsiraka atsimon'ny nosy iny ho amin'ny anio sy ny rahampitso. Raha ny maripana kosa indray dia vinavinaina mbola angatsika hatrany aloha ny alina sy ny vao maraina indrindra ho an'ny afovoantany sy ny ilany atsinanana. Izy fidinana ihany koa ny maripana ambony indrindra any amin'iny afatra atsimon'i Madagasikara iny fatombanana hiverina hiakatra tsikelikely zay manomboka amin'ny zoma makany amin'ny faran'ny herinandro. Vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety mbola azorana malefaka ihany aloha ny any amin'ny manodidina ny maro antsihatra raha toa ka olalovan-drahona amin'ny vao maraina ny any amin'ny fahatrisava, Ambatsoa, Atsinanana. Amin'ny fatra hafa moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na hiban'ny toerana kokoa ingaby masoandro ao aorian'ny zavona na zavy tamin'ny maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo sy ny ilany atsinanan'i Madagasikara iny. Raha ny tolakandro kosa indray dia mety mbola hita taratreny ihany ny orana malefaka any amin'ny manodidina maro antsihatra. Andrahoana kosa amin'ny ankapobeny any amin'iny fatra avaratra sy avaratra atsinanana iny. Ny fatra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana vitsy fa araka nefa natsidika teny am-piandohany dia andrahoana mety arahana orana tandrifin-drahona amin'ny ankapobeny any amin'iny morontsiraka atsimon'i Madagasikara iny, zany any amin'ny fatra Androy, ny morontsiraka amin'ny fatra Nosy ary ny manodidina ny Ampania sy Bitoy atsimo. Raha ny maripana dia mety ho tafidina hatramin'ny 3 degré ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra, zany hoe angatsika aloha zany ny andro amin'ny ankapobeny. Maripana ambony indrindra kosa dia tsy ohatra ny 2 na 3 degré ho an'ny afovoantany. Morontsiraka atsinanana eo amin'ny 7 hatramin'ny 9 degré, manodidina amin'ny 9 hatramin'ny 13 degré kosa any amin'ny ilany andrefana. Ananika 5 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faty Betsiboka sy Sofia. Ny vinany toetry ny andro ny zoma kosa indray ary dia azorana tandrifin-drahona ny any amin'ny morontsiraka ny fatra Nalanjoroa ary Fitovinany. Somary andrahoana ihany ny vao maraina fa izava ihany zay rehefa misandratr'andro ho an'ny fatra avaratra atsinanan'ny Nosy iny. Ny fatra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny zavona ho an'ny afovoantany iray manontolo. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha raha noharina ny alakamisy fa manodidina amin'ny 5 degré zao maripana ambany indrindra any Vakinankaratra, amin'ny 12 degré kosa ho an'ny Analamanga, 12 degré ho an'ny Fianarantsoa. Maripana ambony indrindra kosa dia eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoantany. Morontsiraka atsinanana eo anelanelan'ny 19 hatramin'ny 20 degré ary manodidina amin'ny 5 hatramin'ny 4 degré ho an'ny ilany andrefana. Tsy misy fiovana maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefana iny fa eo amin'ny 5 degré eo foana ny any amin'ny fatry Sofia sy Betsiboka. Ny vinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ary no amaranantsika sahady araka nefa natsidika teny am-piandohana moa dia hitoetra miandalana ny tsiokan'ny varatr'aza. Vokatr'izay indrindra dia miandrandra orana malefaka somary miatoato ny any amin'iny morontsiraka atsinanana iny miangavana morontsiraka Sava hatrany Fitovinany. Andrahoana amin'ny ankapobeny na andrahoana mitsitokotoko ny ilany atsinanan'ny afovoantany mihazo an'ny alaotra mangoro sy ny ilany atsinanana fatra Sofia ary ny any atsimo atsinanana. Ny ilany andrefana sy any amin'iny fatra atsimo Madagasikara iny moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinany maripana indray dia eo amin'ny 9 hatramin'ny 12 degré ho an'ny afovoantany, 19 hatramin'ny 20 degré morontsiraka atsinanana ary 15 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 13 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Betsiboka. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Mamery fotoana anao mba manaraka indray. Veloma tompoko.